Ao anatin'ny fibebahana no ahazoana fanafahana ary ao anatin'ny famelan-keloka no ahazoana fiainam-baovao. Ny fibebahana sy ny famelan-keloka izay indray no lohahevitra hodiniantsika amin'ity herinandro izay hodiavintsika vaovao ity. Izany dia miompana ao amin'ny Eksodosy 4:30 ny andininy voalohany hatramin'ny 9 ka nasako anao mba hamaky izany any amin'izay toerana misy anao any. Amin'ity androany ity isika dia hijery manokana ny amin'ny hoe ny tourbillon ny fiainana, ilay tourbillon, ilay tafio-drivotra mahery ny fiainana. Mandeha dia mandeha ny herinandro, tena chargé ary hita tokoa fa mandeha ny ora, mandeha ny fotoana. Tantarana renim-pianakaviana anankiray no andeha hitaritako ny sainao. Ao anatin'ny herinandro dia manana ny adidy aman'andraikitra sahany avy ny renim-pianakaviana. Fa ity renim-pianakaviana izay ho tantaraiko anao ity androany dia renim-pianakaviana izay tena nanolo tena tanteraka tao anatin'izany asa fanompoana ao tokantrano izany. Izany hoe izy no mikarakara ny fiainana rehetra ao tokantrano. Zavatra niseho nefa dia izao, tsy hita n'ilay fotoana nandeha teo anoloany. Nandeha ny fotoana, nandeha ny andro ary tonga ny zoma, ny lentika ny masoandro ary ny gadona ny oran'ny sabata. Rehefa tonga ny marainan'ny sabata dia tsikaritry ity renim-pianakaviana ity fa toa tsy ampy ny desera tao an-tokantrano. Tsy ampy le desera ho atao sakafo maraina dia lasa izy nanao cake banane vetivety ho hohanin'izy ireo amin'ity sakafo maraina ity. Ary dia manarak'izay indray dia hita indray fa adininy indray ny pasoka ny chemise ny vadiny hoentiny mandeha mivavaka. Ny zavatra niseho dia lasa le madama, lasa le renim-pianakaviana io nipasoka an'ilay akanjo. Rehefa niodina indray izy tao ambadika tao amin'ny lakozia dia hita indray fa naloto ny carreau dia noraisiny ireo fitaovana rehetra entina manadio izany carreau tao an-dakozia izany. Teo ampanadiovana an'ity carreau tao an-dakozia ity izy no tonga saina tampoka fa ay moa sabata androany. Ay moa sabata androany. Tamin'ity fotoana ity izy dia nametra-panontaniana tamin'ny tenany hoe moa ve tena ilaina tokoa ireny zavatra nataoko vitsivitsy ireny? Moa ve tena nilaina tokoa izy ireny tamin'ity sabata ity? Ary teo izy dia mety nametra-panontaniana tamin'ny tenany. Tena ilaina iny satria mety izao, mety nitondra fanovana teo amin'izy ireo ve izany? Ny zavatra niseho nefa dia nilatsaka ny ranomason'ity renim-pianakaviana satria tonga tao an-tsainy ny tantaran'ny Marta. I Marta ilay sahirana tao an-dakozia rehefa tonga Jesosy namangy azy ireo. I Maria nipetraka teo an-tongotry Jesosy fa i Marta kosa dia variana ny karakara sakafo tany an-dakozia. Ary izao no nolazain'i Jesosy tamin'ny Marta hoe Marta, Marta, zavatra iray loha no ilaina. Zavatra iray loha no ilaina. Maro ahina sy berehany ianao fa zavatra iray loha no ilaina. Fa i Maria no efa nifidy ny anjara tsara izay tsy ho alaina aminy. Zavatra iray loha no ilaina dia ilay mipetraka eo an-tongotry Jesosy. Tsy amin'ny sabata ihany fa amin'ny fotoana rehetra isan'andro. Nilatsaka ny ranomason'ity renim-pianakaviana rehefa nahatsiaro izany satria dia tsy nipetraka teo an-tongotry Jesosy izy tamin'ity fotoana anankiray ity. Nilatsaka ny ranomasony ary navela ireo fitaovana fanadiovana dia lasa izy nitalao tamin'Andriamanitra. Izany ohatra izany dia tsy entina hisariana ny saintsika fotsiny amin'ny fifantohana ny amin'izay zavatra tokony atao sy tsy tokony atao ny amin'ny sabata, fa ihany koa mba hifantoka sy hijery ilay fanomezana izay nomen'Andriamanitra antsika dia hanamafisana ny fifandraisana aminy. Dia tsy inona izany fa ny sabata. I Jaona sy Jesosy ihany koa dia niresaka mahakasika an'izany fibebahana izay nataon'ilay renim-pianakaviana izany. Tao anatin'ity fotoana ity izy dia nitalao tamin'Andriamanitra mba hanadiovan'Andriamanitra azy.
Zao ny voalazan'ny Jaona hoe miova amin'ny fiainanareo, miova amin'ny fiainanareo fa efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra. I Jesosy ihany koa dia niteny tahaka an'izany ny amin'ny fiavian'ny fanjakan'Andriamanitra. Efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra, miova ary raiso ny filazantsara. Tamin'ity fotoana ity dia samy nanao antso na i Jaona na i Jesosy. Isika na ianao mety ao anatin'ny fahakiviana lalina noho ny fahotana tadio, mety hilatsaka ny ranomasinao ny amin'izany fahatsiarovana ny fahadisoana izany. Tadio nefa fa Jesosy dia mitazona lamba fotsy eny an-tanany. Hita ny ranomasinao izay miraraka, hita ny aretinao, hita ny fahotanao. Fa zao, rehefa manantona azy ianao amin'ity fotoana anankiray ity, dia tonga izy mamafa ny ranomasinao, mandrakotra anao amin'ilay lamba fotsy ary manarona ny fahotanao. Ny rariko dia Jesosy ny hanadio ny fahotanao. Amin'izao fotoana izao mety miady mafy ianao hiala amin'ny fahotana, tadio fa Jesosy afaka manadio izany fahotana izany amin'ilay lamba fotsy eny am-pelantanany. Andeha hivavaka isika. Rainay tsara indrindra an-danitra, misaotra anao izahay, nomenao fotoana afaka nandinika izany teninao izany. Aoka Tompo mba nirason'i Kristy tokoa no hanadio anay. Ity mpiara-mianatra amiko izay mivavaka miaraka amiko ity, Tompo, dia ianao no hijery ny fiainany manokana, ho diovinao ny amin'ny fahotana izay mety mbola raiky tapisaka aminy, ary ianao no hampahery azy mba hanova ny fiainany izy manomboka izao. Ny anaran'i Jesosy ilay zokinay no hanonona izany vavaka izany. Amen.